Samson bata zavatra mavesatra. Jesosy narano raha mazaka azy. Basonareo veroka ve fa rehefa dobo Petera dia misotomony Jesosy ohatr'izao rehefa misintona izy misy apoy. Allô? Dikan'izay tsy hoe nandeha teny ambony rano izy fa manatraka amin'ny rano izy. Ataony ianao ny fandrosoanao tsy nakimin'Andriamanitra tamin'ny obstacle fa ny fandrosoanao napetraka Andriamanitra ao anatinao amin'ny fananao toe-tsaina tia mirakina. Ianao mihitsy ny tia fahagagana. Hitanareo ny fiovan'ny-tsaina ao anatinao zay le hoe miova amin'ny fanavozana ny saina. Lasa karazan'olona anankiray ianao tsy manaiky limity zany hoe atreky. Manomboka misy fantakarana tonga ao anatinao mahalala ny hery sy ny fahalebiazany le Andriamanitra ao sy ny fahaizany manatanteraka ary manao zavatra fanandifan'izay tiany ara-potoana. Rehefa feno ianao dia natsangana ianao hibaky ny zavatra rehetra, anovo ny zavatra rehetra ara-potoana. Nao nejerentsika sisika tsy zavatra navelan'Andriamanitra iazonanao zany eto ambonin'ny tany ka hatananao tsy hivoatra amin'ny fahatsarany zany. Marina ny fandrosoanao dia efa nataon'Andriamanitra miasa eo aminao amin'ny alalan'ny hery mibaika ao anatinao anova ny tontolonao ifanaraka amin'ny sitrapona. Avero sitrapon'Andriamanitra tanteraka ny ampahombenao amin'ny lafiny rehetra. Basaina hoe ty fahamarinany ty fanotoriko tamin'ny talata le izy. Rehefa olombo vidy ianao dia tsy tompony tenanao tsony fa any Kristy ianao. Miresaka tsika fanasitranana, miresaka tsika famoronana, miresaka tsika momba ny fanehoana ny voninahitr'Andriamanitra sy ny herin'Andriamanitra dia tadidio. Andohany ariva zany tsy tonga eto tsika hitaraina mba ho sitrana na hitaraina mba handray ny asa famoronan'Andriamanitra. Fa andohany ariva tsika raha tonga eto dia manampahatsapana miainga avy any an-trano fa hitondra ny fananan'Andriamanitra eto amin'ny fanatrehany mba ho karakarain'izy tompony. Jereo Korintiana voalohany toko fahina manoko midimy sivifolo ka hatramin'ny andimy faharoapolo. Olombo vidy anareo ka tsy misy tompony teninareo makalaza an'Andriamanitra amin'ny tenanareo. Dikan'izay akalaza ho an'Andriamanitra ny tenanao amin'ny tsy fanoloranao tena amin'ny fahotana, amin'ny tsy fanoloranao tena ho tapahany aretina, fa zay tontolo rehetra ilainao mijoroa amin'ny saina feno fahatakarana fa ty tenanao ty tsy anao tsony fefahan'i Kristy tamin'ny fanoloran-tena. Dikan'izay ianao sy ny mombanao ray manontolo efa any Jesosy ary izy anao tanteraka ihany koa. Halleluja. Ianao ny tsikisainy misy mafy, misy zavatra mafy be ve teo anatrehan'ny tompo ka atonga azy. Halleluja. Amelan'ny fananana ho rava amin'izao nefa ianao sarobidy. Etreto ny vidy ny vidianina ianao tsy hoe zao tontolo zao nomeny fa ny ainy. Dikan'izay ianao zany manana valeur ambony lavitra, tombabidy ambony lavitra mihoatra ny diamondry sy zavatra heverinao masarobidy eo imasina. Misy fotoana mila fantatrao ny asarobidy ametrahan'Andriamanitra anao eo amin'ny sandana eo amin'izay mety ametrananao am-po hoe ohatran'izao ny valeur anao eo imasina. Rehefa fantatrao zay izy fitandremana tonga amin'ny fitondran-tenanao sy ny fijoroanao. Tsy mila hitsy sy anarina amin'ny ten'Andriamanitra akory manomboka mifantatrao amin'izay fa raha tsy tompony tenanao ianao dia tsy mahazo manao izay tianao. Ka ahoana ary zany ny safidiko paster ny toerana misy ny safidinao dia tadidio tsy hoe verisaina akory ianao fa ny zavatra rehetra ny azo atao fa tsy zavatra rehetra ny mahasoa. Le mahasoa tian'Andriamanitra ho tenenina io dia le zavatra andrasan'Andriamanitra mba ho ataonao ny tokony ataonao fa tsy le zavatra tianao tsy andrasan'Andriamanitra aminao satria tsy tompony tenanao ianao. Raha vonan'olo tenao an'i Jesosy ianao tsy tompony tenanao fa mpiandraikitra. Mpiandraikitra avereny mpiandraikitra. Halleluja. Inona ny zavatra andrasan'ny tompo amiko amin'ny fandrosoana ohatra n'inona ny mentalité na toe-tsaina tokony ananana ahafahana mahomby amin'ny zavatra anankiray eo anatrehan'ny
no obstacle zay ilana miracle zay no zanaiko no anerivo somarety eno kely any ty resaky ty nanomboka tany amin'ny zanak'Israely voatendry ho amin'ny fanomponan'Andriamanitra fa tonga ny fahavalona ny eligelona ao ny tsika ijery zay natao hoe anjara voatendry bejola brea sakotende abikoshatolena basaya Andriamanitra efa nanendry ny taranak'i Abrahama ho amin'ny tany sy-mpanompoana. Andriamanitra efa nahita meloa tamin'ny andron'ny Abrahama amin'ny Genesis 3:20 fa hijala any amin'ny tany izay tsy azy ny taranak'i Abrahama. Fa rehefa tapitra izany fotoana izany dia tonga izy hanafaka azy amin'ny fampahoriana sy fanandevozana. Inona ny zavatra nisy? Joro ny fahavalona ny eligelona mitady anaka anazy ireo tsy hanompo an'Andriamanitra. Tonga ny fanoherana avy amin'ny fahavala. Ary ireo fanoheran'ireo dia sonoan'ny Farao sy ny Egiptianina rehetra tena teto ao anatin'ity tantara ity. Zavatra nisy anankiroa ny fitaovana nentin'Andriamanitra nanafahana azy. Voalohany naniraka mpaminany izy. Ary io mpaminany io dia mpaminany tondra teniny vaovao mafana. Voatonga ny faminaniana dia nanomboka nisy fandrosoana amin'izay. Ny instrument voalohany ilainao ahatonganao aoby tsy maintsy mandroso dia zao ny fanananao teny mpaminaniana, parole prophétique. Toro tsara ny tanàn'izay miaina zao fipetaka ilay izy. Ninona obstacle rehetra dia tadidio ao anatinao ny teny, eo ampavanao ny teny. Dia jereo zavatra mitranga. Zavatra mitranga rehefa tonga ny teny dia nanomboka nanova zavatra Andriamanitra. Ny zavatra nisy matsy tsy azo sakanana mihitsy ny fahavalitra ianao izay tiany atao. Zao ny fidiran'ny teny an-tsehatra na tonga ny vokatra tsy maintsy mitondra tany amin'ilay fahafahany zanak'Israely sy teo ambany zoga ny fanandevozan'ny Farao intsony. Teo ny teny, teo ny mpaminany, teo ny fanamasina ny hetsika nampitanga ilay teny tonga vokatra mahagaga amin'izay Andriamanitra tamin'ny alalany nandrany amin'ny Mosesy mpanompony. Hitako fa fotoana izao andehananao lavitra amin'izay. Hitako fa ny fandrosoanao manomboka izao tao any amin'ny dingam-pandresena mbola tsy mietrerety ny sainao akory amin'ny andaran'i Jesosy avy amin'ny Nazarety. Halleluja! Tsy misy asakananao tsy ahobo zany. Antady Dio manomboka hatreto ny zavatra hitranga dia ho fitsoran'Andriamanitra amin'izay ireo tontolo rehetra mitambatra manakana anao tsy handroso any amin'ilay tena anjara voatety no man'Andriamanitra ho anao amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja! Sika mila misaina hoe inona ny planin'Andriamanitra ho anao raha eto izao no anerivo. Taony tsy nanomana anao gisitra aloha izy raha tsy ianao no mandaha ny fanampiana fa ny fampianarana mitondra anao any amin'ny fanambina ny soa sy tombotsoa ny fahafahapo foana. Aiaia mba raisiko elen'iny Isaia 9:7-10 hoe zao ny voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy. Zao ny lazain'i Jehovah mpanafitra anao dia ny ray masin'Israely. Zao Jehovah Andriamanitra ao no nampianatra anao ahita soa sady mitarika anao amin'ny lalana tokony alehanao. Andriamanitra zany nampianatra antsika ahita soa. Ka ny fiainana kristiana dia fiainana nataon'Andriamanitra isitrahana zavatra tsara ny dikan'izany. Izy Andriamanitra no mijoro mampianatra antsika ho amin'ny tanjona ahita soa fa tsy izay mifanohitra amin'izay. Fiainana feno tombony amin'ny fahasoavana, feno fahatsarana, feno voninahitra, feno atsy. Zany no ampon'Andriamanitra ho anao ry kristiana. Nanavitra antsika ny tompo, nampianatra antsika izy ho amin'ny tanjona ahita soa fa tsy lozo. Nampianatra antsika izy ho amin'ny tanjona ahita fivoarana fa tsy fahararana.
teksika eo an'Andriamanitra. Folo taona iaho dia marary manahitaina aby ny tenako rehetra ny oroko misy zavatra manetitsetsy aby tsy fantako hoe ino sanavy atsy alana aretina manomboka amin'izao aho dia sidrina amin'ny alalan'i Jesosy dia rahana Jesosy. Halleluja! Firy taona septra? Voantazovoana dia septra nandritra ny telo volana. Tazovony septra nandritra ny telo volana. Androany nafahan'Andriamanitra. Tanteraka ny fanasitrananao amin'ny anaran'i Jesosy. Hery tao ihany tombony kivy koa dia izay na septra ena dia avy ato zany androany dia afaka ny septra fa ny kivy vao mbola sy tena mihe. Mbola sy tena mihena ny kibo. Tanteraka ny fianahana io kibo koa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Mandana fa afaka koa fahaseborana amin'ny anaran'i Jesosy. Nandritra ny herintaona iaho septra. Fa zao zany tena tsapako fa nasitrana anahy Jesosy. Herintaona septra nisitrany Jesosy androany. Dia narary tapaka ny loko teo dia tonga tena nisy delibe aho dia maivana be amin'ny Maivana. Halleluja! Tanteraka ny fanasitrananao amin'ny anaran'i Jesosy. Firy taona septra? Telo taona tompoko septra dia tonga teto maly ariva dia fanana tamin'ny maraina isaky maraina tena tsy afaka manao ninina mihitsy. Nefa rehefa ny foa maraina tamin'ny maraina dia maivamaivana ny tenako rehefa amin'izao aho fa maivamaivana be. Tanteraka ny fanasitrananao amin'ny anaran'i Jesosy. Tanao septra? Afaka androany? Afaka androany. Tanteraka ny fanasitrananao amin'ny anaran'i Jesosy. Tahaka izay ihany koa Andriamatoa Jean Paul septra koa izy nandritra ny telo taona dia teo tamin'ny vavaka fanasitranana mahatsiaro maivana tanteraka izy voninahitra n'Andriamanitra. Teka mafeo an'Andriamanitra! Mademoiselle Saoly septra nandritra ny 9 taona ary vao omaly ny omaly ary izy ny septra dia tena manifestation l'izy zany tsy afaka manao ininina mihitsy izy zany. Androany tao amin'ilay vavaka fanasitranana sitrana tanteraka izy voninahitra n'Andriamanitra. Teka mafeo an Jesosy! Azao Siva Jean Paul septra agnatin'ny 9 taona zany na septra. Dia taty any maly ariva dia Maly ariva taty? maly ariva taty dia tsy atahako ny maly zay koa aloha dia Afa ny tongoko. Tiboko. Tanteraka ny fanafana. Amen. Efa valo taona ny septra narary fo dia mahaly zao lena ny orana teto dia miverina koa androany dia tsy naninona mihitsy teo. Afaka tanteraka. Afaka tanteraka. Tanteraka ny fanasitrananao amin'ny anaran'i Jesosy. Ramatoa Rabao Maria 50 taona. Java mafeo an'Andriamanitra! Misy olona 50 taona! Septra izy ny anjera mafy izy dia narary eo amin'ny tratrany marary kibo ary nisy fivitosana. Androany ariva voninahitra n'Andriamanitra tamin'ilay vavaka fanasitranana 7 taona izy tratran'izay fa androany ariva dia tsapany sitrana daholy maivana daholy ary indrindra tsy hitantsony ilay fivitosana.